Marabatsika rehetra nitokantrano andray manaraka ny tolotra sy tinady eto amin'ny televiziona malagasy amin'ny ity anio ity asaina iampitiavana anareo anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Aty amin'ny commune Tsiafa, aty amin'ny district Natsimondrano, aty Antananarivo aty no itondranantsika amin'ny ity anio ity zany hoe tsy miala lavitra ny renivohitra isika amin'ny ity anio ity. Mbola hiresaka mahakasika ny tontolo ambanivohitra trany isika araky ny efa nanarahantsika azy tato anatin'ny herinandro maromaro zay dia mbola mahakasika izay fampandrosoana any ambanivohitra izay ihany no entina amintsika amin'ny ity anio ity. Ahitana ponina narivony ato amin'ny commune Tsiafa ato ary isaika tantsany 70 isanjato ireo ponina ireo, izany hoe sady mpamboly izy ireo no mpiompy ihany koa. Mamantsana Antananarivo renivohitra ity commune ity, mampalaza azy ohatra ny fraise ihany koa ireo légumes maro samihafa, ny omby vavy be ronono sy ny maro isan-karazany vokatra hita ato amin'ity commune ity fa dia tena commune tena mpamokatra ny aty Tsiafa aty. Fa ny olana ho an'ity commune ity dia mifisiany ireo tanora marobe izay tsy lasa lavitra tamin'ny fianarana ary tsy mianatra intsony amin'izao fotoana izao. Nahita vahaolana ny commune taty an-toerana izay raha miasa amin'ny format prod dia ny fijerena ifotony ny olana ho an'ireo tanora ireo, ny fijerevana ihany koa ny vahaolana dia ny fanomezana fiofanana ireo tanora ireo. Dia hita tao anatin'izany fanadihadiana izany fa ny fiofanana arak'asa no tena mety amin'ireo tanora ireo ary izy ihany no nanome ny seha-piofanana izay mety amin'ny tsirairay avy teny ifotony teny. Andeha aroarahantsika ny fiofanana maro samihafa izay nataon'ireo tanora tato amin'ny commune Tsiafa tato dia hitantsika teo fa azo alain-tahaka tsara any amin'ny commune hafa ny seha-piariana izay nosafidian'ireo tanora ireo fa tena hoe seha-piariana mandeha ary ilaina ety amin'ny fiainana andavanandro ity. Commune Tsiafa, district Natsimondrano, faritra Analamanga. Ahitana ponina 500 eto ary tantsany 70 isanjatony. Mitana anjara toerana lehibe amin'ny toe-karen'ity commune ity araka izany ny fambolena sy ny fiompiana. Paikadin'ny commune eto Mampandroso ny fanomezana fiofanana arak'asa ireo tanora izay tsy lasa lavitra tamin'ny fianarana. Fiara-miasa ao anatin'ny CMR, Cercle des métiers ruraux na fiara faribolam-piofanana ifampifehezan'ny asa rehetra eny ambanivohitra. Isan'ny fiofanana nivoaka tao anatin'ny fomba fiasa fiara ny fambolem-bary. Iray amin'ireo nahazo fiofanana i Lucia. Efa nampianatra ny fiofanana izy tamin'ny fotoam-pambolena farany teo. Efa manambady dia manana zanaka 4. Miasako izany dia mamboly vary. Ny mpampiofana no nidina teny amin'ny fokontany nisy anay dia nanao fanentanana dia fokontany nisy anay ihany izay nanao fiofanana natao tamin'ny herintaona fa efa nampiarina izany izy tamin'ny fambolem-bary 2016-2017. Ny vokatra azy tena tsara ary tena nahomby. Tombontsoa voalohany izany dia teo amin'ny variketsy izy tsy nandany sady tsy nanahirana satria niala tamin'ny fomba nentim-paharazana. Raha roa daba ny vary famafinay isataona dia lasa enina kapoaka no dia efa navita azy satria nanapahana hevitra tamin'izany fotoana izany noho ny fahateren'ny tany kely izany ny tany anananay dia tsy maintsy mikaroka hevitra ny ampitomboana vokatra satria ny tany tsy afaka ampitomboana dia mieritreritra izay tsy hiala amin'ilay izy intsony hatramin'ny fotoana nampiaranay anazy. Ny zavatra eritreretiko izany raha ohatra hoe manaraka ny teknika mpampifanana ny vary fambolem-bary manaraka teknika izany ny mpamboly rehetra aty ambanivohitra dia voalohany aloha mitombo voka-bary miakatra amin'ny tokantrano tsirairay avy dia mety hampihena ny vidim-bary ihany koa satria rehefa samy manana vary betsaka daholo ny mpamboly dia vitsivitsy sisa mividy dia mba mihena koa ny eny an-tsena. Hiezaka hizara foana na eny amin'ny fiarahamonina misy anahy na amin'ny ao tokantrano dia mandresy lahatra foana rehefa fotoam-pambolena ohatran'izao mba hanao an'ilay izy. Ankoatran'ny Lucia, tanora 770 hafa teto amin'ny commune Tsiafa no nahazo fiofanana momba ny fambolem-bary. Isan'ny sehatra mandeha aty amin'ity commune ity ihany koa ny fiompiana omby vavy be ronono. Valo mianadahy izy ireo no nandratotra ikefa teto amin'ny Monsieur Mamy, mpiompy efa tena matianina. Fanasana sy fanomanana ny sioana kiro.
3 volana teo faharetany dia lohahevitra maromaro ihany aloha lohahevitra nataonay fa isan-kerinandro zany dia manao lohahevitra ray dia miezaka manao pratika dia avy eo manao théorie indroa isan-kerinandro dia eo amin'ny adiny 3 eo farafabetsany isaky ny mandray mpianatra zany dia elanelalina zany le andro andraisana an'le mpianatra satria le mpianatra zany sahirana eo amin'le asa fitadiavana sy mifambolena sy mifimpiana ohatra dia ohatra zao zay manao ohatra ny hoe lohahevitra momba ny fanadiovana zay zany lohahevitra ray ohatra fanadiovana ny tranon'omby dia manao fampianarana kely dia avy eo tonga dia manao théorie zareo hoe zao ny fomba ampiariny zareo zany lesona azony teo dia manao an'le fanadiovana izy fa ny lohahevitra maromaro hatreo amin'ny 10 teo zany lohahevitra hitanay nandritra an'izay 3 volana zay. Iray amin'ireo mpiofana idomoina fa manambady efa miteraka ray na tonga isafidy amin'ilay fifanam-pivaverinao zany dia zavatra mahasoa ilay izy aloha mahafinaritra mba atao anton'asa amin'ny vokatra azo avy aminy tombontsoa aminy vidim-panao mihitsy izy aty fa omby gasy ny betsaka fa le amin'ilay fivaverinao zany tena mbola vitsy mihitsy dia mba hianatra an'ilay izy anentana mba ho betsaka aty tena azahoana tombony mihitsy ilay izy satria tena tsara tsara ny vokatra azo avy aminy tsy voatery ka azo atao hoe asan-dehilahy ihany izy fa arakaraka ianao ihany io fa mety koa raha ho an'ny vehivavy satria rehefa ohatra hoe amin'ny ronono ianao vehivavy afaka mitery ohatr'izany fa mety na handala izy na amin'ny vehivavy. Ny asako amin'izao dia mamboly sy miompy na tonga nanapa-kevitra iofananao amin'ilay omby vavyberinao zany dia mba manana etaeta iompy an'izy io eo amin'ny mba hoe resaka fidiram-bola zay na tonga nanapa-kevitra hanao an'ity formation ity. Le izy aloha zany ny zavatra rehetrarehetra tsisy hoe mora zany fa mila finiavana ny zavatra rehetra. Le izy zany afaka mba ahodina satria fidiram-bola ho anay ihany le izy zany afaka ahodina ohatra hoe atao yaourt na ohatr'izany afaka kokoa zany le izy rehefa hoe manodina anazy atao yaourt mba mahazo vola kokoa ianao noho le hoe andeha amidy eny amin'ny mpivarotra zany le izy. Naharitra 3 volana moa ny fiofanana momba ny fiompiana omby vavy be ronono nataony ireto tanora ireto. Iray amin'ireo tanora mpiofana tamin'ny zaitra ivolana efa manan-tokantrano sy manan-janaka izy. Izay no nisafidianany ny zaitra izay asa tena afaka atao ao an-tokantrano ihany. Manambady manan-janaka roa miasa aloha vao eto am-pianarana mianatra zaitra manao petakofehy zay dia manao kopy ihany koa 3 volana faharetan'izay. Ny antony safidiana hoe hianatra indrindra mba hafako ianao hoe vehivavy mahay asa tanana ohatrany. Raha faniriana aloha dia mba hoe atao fivelomana ilay izy. Saina ny antoko ny safidianako azy zany vitsy le manao azy ety aminay. Dia mety handeha izy. Azo sady karakarana tokantrano izy azo koa izy itadiavam-bola hanampiana ny ao an-trano. Rotsy tsy mianatra tsony tsy ampy tsony zany ny fafandray aman-dreny mampianatra dia mijanona. Misy mpiasan'ny commune manentana any amin'ny fokontany misy anay dia zay na dia mametaka fisy izy dia fantatra hoe misy fiofanana afaka atao. Zaitra satria vehivavy zany mba mila mahay mandraitra, mila mety ao amin'ny rehefa mba hoe ao an-trano zany dia mety ilay izy. Rehefa mba hoe mipetrapetraka ianao dia afaka mandraitra ohatra hoe tony miora eo volana.
ohatra zao maniry anana ay andraitra be misy zany ay mba hoe mahay any tanàna mba fantatry ny ilay misy mpandraitra. Misy ny faribolam-piofanana izay fomba fiasa eto anivon'ny commune. Tanora antsoina hoe mpanamora ny faribolam-piofanana no manentana ireo tanora hiofana arak'asa. Ny tanjona zany dia hoe tanora Tsahamatianina dia ny fomba fiasa ao anatin'izy nomena fiofanana aloha izay tamin'ny voalohany. Dia rehefa nahazo fiofanana dia nanao tatitra tamin'ny ben'ny tanàna. Dia avy eo koa nampafantatra tamin'ny SDD teo anivon'ny commune. Dia rehefa vita izay dia namory ny sefo-pokotany. Eto amin'ny commune Tsefa moa misy fokotany 5 dia namory ny sefo-pokotany tao anatin'ny commune. Dia nambara aminazy ilay izy hoe ohatr'izao ny zavatra misy eto amin'ny communetsika. Dia nampafantarina Madame le maire kosa hoe misy zavatra mijoro ohatr'izao eto amin'ny commune ka ny commune mandray tanàna an'ilay izy. Dia rehefa vita izay dia nandeha nidina ifotony nanentana an'ireo tanora ireo zany naka ny anarandry zareo miresaka aminazy hoe zao ny rakizy ny zava-misy dia zao koa ny tsara ho fantatra. Tsy mitovy ny fiofanana ataondreo ankizy ireo satria samy manana ny zavatra nafokotanina izy. Fa raha nandeha tao Andriavandrano kosa dia voalohany hoe zaitra aloha dia iny aloha no natao. Dia rehefa nandeha tao Ambatolokanga indray dia hoe fiompiana akoho izay zao ny tena ilainay dia akoho indray aloha ny azy natao. Dia nandeha tao Masimba indray dia hoy izy zareo hoe ny anay hozy izy zaitra. Dia teo an'izay zany niezaka nanakambana an'ilay ankizy hoe fokotany Andriavandrano sy ny Amasombay mifanakaikaiky eo amin'ny lalana adiny iray sasany eo ny elanelandreo fokotany ireo. Dia nakambako ilay izy. Dia rehefa nisy formateur konkoa moa zany ampianatra an'ilay ankizy dia teneko ilay Ambatolokanga hoe misy ohatr'izao dia lasa indray izy nanao an'ilay izy. Fa mandalo foana ao anatin'ny herinandro manao descente indroana amin'ny fokotany. Isan'ny sehatra asan'ny hofanan'ireo tanora ihany koa ny fiompiana akoho gasy no hatsarainy. 4 taona mbola tsy manambady. Ny fifanana ataoko dia fifanana akoho gasy no hatsaraina. Ny akoho gasy no hatsaraina zany dia akoho gasy no ompiana. Dia vidiana ao anatin'izay ny karazana akoho izay ompiana. Ny avavetiny sy ny abeany zany. Samy hafa mihitsy ny fiompiana azy amin'ny akoho gasy tsotra satria mitaky fenitra maromaro ilay izy. Dia ny ao ny resaka trano, dia ny resaka sakafo, dia ny resaka fanafody, ny vaksiny sy ny fanefitra. Niofana tao amin'ny fokotany misy anay ihany izahay. Ny fifanana dia nandritra ny naharitra ray andro zany hoe nandritra ny ray andro tontolo mihitsy zany. Niofana ny antony tonga na niofana ilay akoho gasy natsaraina zany dia hitako fa mba teo matianina kokoa amin'ilay resaka fiompiana akoho gasy mba tonga na fiovarana eo amin'ny fiainana zany. Zahoana tombony ilay izy raha toka vao tanteraka vita ara-dalàna ny fomba fikarakarana anazy. Ary misy tombony tokoa ilay izy raha satria ao anatin'ny enim-bolana dia afaka mamoaka akoho gasy. Tanora 20 hafa ihany koa no niofana momba ny fiompiana akoho gasy no hatsaraina tato amin'ny commune Tsiafa. Ankoatra ireo seha-piofanana hitantsika teo, sehatra ny hiofanan'ireo tanora ihany koa ny fambolena legioma sy ny fiompiana bitro. Tanjon'ny format prod ao anatin'izany fampiofanana ny tanora izany ny fampitomboana ny vokatra ara-pambolena sy fiompiana ary ny fanatsarana amin'ny fari-piainana amin'ny tantsaha amin'ny alalan'ny fanifanana ireo tanora izay tsy lasa lavitra tamin'ny fianarana ho lasa mpandraharaha ety ambanivohitra. Ny tena nafinaritra tao
anatin'ny fanadihadiana izay natao taty amin'ny commune tsy afataty dia ny hafanampon'ireo tanora ireo nandritra ny fiofanana izay natao ny faharesendahatra izy ireo ihany koa fa tena hoe ny fidiram-bola maharitra ho an'izy ireo ny asa izay ho azo avy amin'ny fiofanana izay natao amin'ny resaka fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra izany. Dia ho anareo tanora izay ny tokantrano any mety hoe tsy lasa lavitra tamin'ny fianarana ianao tahaka an'ireo tanora izay nanaovantsika fanadihadiana dia azonareo ampiarina tsara ireo seha-piofanana tsirairay avy izay miofanana mpianatra teo ny manao mpivaviberonono ohatra ny manao zaitra ao ihany koa ny fambolena vary sy ny fambolena legioma maro samihafa izay narahatra tsika tato anatin'ny fanadihadiana tamin'ity an'ity. Ho an'ireo tanora izay mety hoe mbola anohy fianarana ihany koa dia tsy voatery hoe hanao droit, hanao communication na hanao sehatr'asa hafa foana isika rehetra fa azo idirana tsara ihany koa ny tontolo ambanivohitra satria isan'ny sehatra iray tena hampandroso an'i Madagasikara ny fanaovana matianina ny tontolo ambanivohitra. Isika raha teo hatreto dia mbola manafatra vary manafatra sakafo maro samihafa ka ahatonga antsika hoe ahavita tena ara-tsakafo dia tsara hanana olona matianina sy teknisianina maro amin'izany fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra dia ny fambolena sy ny fiompiana izany. Inona efa voarainantsika rehetra ny afatra tamin'ity an'ity dia mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny tolotra sy tinady hatramin'ny farany manome fotoana ho amin'ny manaraka indray.